miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony zao rehetra zao horohoron-tany tany Turquie inona ny lesona azo raisina izay indray avana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity mandona fo mampalahelo ny zavatra nitranga izay fantatsika tsara andro vitsivitsy zay tany Turquie manoloana horohoron-tany izay namohizana ain'olona aman'alina maro iny. Eritrereto tsara hoe latsinainy ny andro ary ao anatin'izany alatsinainy zany amin'ny 4 ora maraina mbola be dia be ny mbola ao anatin'ny torimaso betsaka ny mety hoe efa miomakomana andeha hiasa kanefa ao anatin'ny 2 minitra mihovitrovitra mafy ny tany ary ahoana ny fisavoritahana ao anatin'izany amonjy ny ainao mamperitreritra ary andraisana lesona be le izy satria tena marina le tenin'Andriamanitra hoe na dia ny havoaky ny anio aza tsy fantatrao. Androana dia te hitarika atsika ho amin'izay fandinihan-tena zay satria aikay ao anatin'ny 2 minitra fotsiny dia mety mirava daholo ny trano maro. Misy olona manko mieritreritra hoe manana trano be dia efa antoka ao aty ny taranako efa milamina ny amin'ity fa ao anatin'ny 2 minitra anie dia asa fafantatsika fa mety hirodana tsy misy intsony io mety misy olona mieritreritra hoe manana fianakaviana zay tena manohana manana ray aman-dreny zay manana toerana tahaka an'izao fa ao anatin'ny 2 minitra ihany dia aoko fantatsika fa mety ho tonga kambotony olona anankiray. Misy olona mety manomana raharaha manomana zavatra événement isan-karazany dia tena mieritreritra mihitsy hoe ay tsy androko izay atongavany iny tsy androko loatra zao fa mety tsy ho tonga akory zany événement zany satria ao anatin'ny 2 minitra dia afaka miova daholo ny zavatra rehetrarehetra ary na hiveritsika hoe manana zavatra tsika mba eritrereto amin'ny sainao anie zany hoe ro entana be dia be zay no harianao ao anatin'ny tokantranonao reo. Misy hatramin'ny souvenir anao ao, ny ordinateur anao, ireo telefona lafo vidy samihafa zay nividinao sy no harianao tamin'ny volanao nandritra ny taona maro ka ireharehavanao hoe reto tena zao, ireto tena zao. Misy manao collection, misy manana fitaovana be dia be tsika ny anatin'ny tokantranontsika any ary tena matimatesantsika le izy kanefa ay 2 minitra monja dia afaka ny tonga vovoka tototra tsisy raisina ntsony ro zavatra rehetrarehetra. Inona moa ravana ny lesona tokony ho raisitsika avy amin'izany? Voalohany indrindra aloha dia izao hoe aza manampy-po amin'ny zavatra eto amin'ity tany ity tsika fa ambarany tenin'Andriamanitra hoe mandalo zao fiainana zao tsisy azonao ianteherana eto raha ny tena marina fa kay vovoka ary malemy tsisy ninina azo hoe antoka ao antsika zany mihitsy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ary zay tena zavatra ngeza be satria indraindray anie na dia niasa atsika azy dia anakalozantsika an'Andriamanitra mihitsy anakalozantsika an'Andriamanitra mihitsy ny zavatra samihafa nefa na le orinasa iasanao aza tsy apozinao sy tsy fantatrao akory hoe raha ampitso ve mbola ao le orinasa sa tsy ho ao tsony fa zay mihitsy ny ambaran'ny tena tsisy tompony ampitso tsy fantatsika akory na tena vompony ampitso aza hoe asa mahay tampoka na mirodana tampoka na misy loza miseho tampoka dia vita tanteraka tsisy na inanina tsony. Andriamanitra ihany no antoka ao atsika. Zay ny lesona voalohany indrindra aza manampy-po eto amin'ity tany ity mihitsy sika. Fa ny faharoa koa dia izao hoe omaly ny mandrakizay ianao satria tsy ny fahafatesana ihany fa na dia ny faharavam-pananana sy ny faharavam-piainana aza dia mety ho tonga ao anatin'ny fotoana fohy tsy apozina tahaka an'izany. Ahatsiarovana ny tantaran'i Job tao anatin'ny 2 andro monja no namohizany ny zanany ny fananany sy ny zavatra rehetrarehetra ary zavatra mety hitrango zany tahaka ireny hitantsika tany Turquie ireny. Fa izao omaly mandrakariva ny mandrakizay ianao satria tsy fantatrao mihitsy ny fotoana tongavan'izany. Ireo olona 5 sy 3 alina zay maty herinandro teoriana zany natao ny fanisana dia efa mahatratra 5 sy 3 alina tsisy ny eritreritra ny ho faty mihitsy ireo olona ireo fa mpianatra ireo mpiasy ireo mety misy mieritreritra hanambady ireo afaka ray volana misy mieritreritra hiteraka ireo misy mpivoaka amin'ireo misy olona isan-karazany ireo tsisy ny eritreritra ny faty zany mihitsy fa ao anatin'ny fotoana tsy apozina
dia mety ho tonga ny fahafatesana. Ary zany ny tokony homanantsika mandrakariva. Ary ny lesona anankiray izay mbola azo tsoahana amin'izany koa dia ny hoe aza nangatakandro. Fa rehefa miantso anao Andriamanitra dia manatony amin'izao ankehitriny izao satria tsy fantatrao ny havoaky ny ampitso, tsy fantatrao ny mbola hitranga raha afaka ampitso, ny lasa efa vita. Ny rapitso mbola tsy ho fantatrao ary ny afaka adiny iray, fa izao aloha raha tonga aminao zao afatra izao ka miantso anao Andriamanitra hiverina aminy, hivavaka, anatony an'Andriamanitra sy hitady ny tavany dia aza manjeny ny andro lava. Fa tsy fantatrao zany ny havoaky ny ampitso. Zany rehetrarehetra zany sy ny maro tsy voatanisa dia lesona azotsika raisina avy amin'ireny ka aza vela andalondalo foana ry havana reny zavatra goavana be izay miseho reny fa tokony andraisantsika fahalalana, anatra, andraisantsika fampianarana ireny ka hahatonga antsika koa handiny tena eo anatrehan'ny zava-misy izany satria matory eny aseho an'Andriamanitra dia misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana koa ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha fitiniko dia izao hoe aza manango-po amin'ity eto amin'ity zao tontolo izao titsika fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no aharitra mandrakizay. Omany mandrakariva ny mandrakizay ianao. Miomana eo amin'ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fotoana rehetra fa ianao matory iny. Misy olona atao tonga dia natory nieritreritro hoe hiasa rapitso kinanjo efa tsy tonga tany ampiasana intsao fa zay iny ny alina farany izay natrehany dia eritrereto raha hoe tonga amintsika zany. Zany no mahatonga antsika hoe miomana foana, mibeba, ataovy izay havananao amin'Andriamanitra mandrakariva fa aza manjeny ny andro lava. Ary izay koa ny farany hoe rehefa tonga aminao ny antson'Andriamanitra, rehefa mbola mitaona anao Andriamanitra amin'izao fahavelomanao izao dia izao ekeo fa ny rampitso tsy misy tompony izany satria fa an'Andriamanitra ny ampitso ary ianao tsy afaka hiteny hoe rapitso mbola anao an'izao fa raha sitrapon'Andriamanitra Paoly ka mbola misy ny rapitso dia anao an'izao satria tsy afaka ny manana antoka isika fa tsy maintsy mbola hisy ny rapitso. Amanaraka mbola resantsika hoe avy amin'Andriamanitra ve ny zavatra ohatra an'ireny, Andriamanitra ve ny manao an'ireny fa tsy hiditra lalina amin'izay aloha tsika ny amin'ity anio ity fa dia izay fotsiny hoe andao andray lesona ny amin'ireny zava-misy sy mitranga reny sika mba hahafahantsika manomana ny fiainantsika ihany koa. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra mahereza ry havana. Amen.